Shalom shalom, tonga soa eto amin'ny fianarana halakha miaraka amin'ny Moussa Afriki izay mifototra amin'ny halachot na lalàna ny Ben Israel. Aniotsika ijery momba ny lalàna rehefa tonga ny voalohan'ny volana na Rosh Chodesh. Ny vehivavy ao amin'ny Moussa Afriki dia mampirehitra jiro labozia anankiefatra rehefa tonga ny harivan'ny volana voalohany. Maninona anankiefatra satria efatra ny isan'ny herinandro anatin'ny volana iray. Dia ny halakha faharoa manaraka an'izay rehefa vita ny fanaovana ny Rosh Chodesh dia ny andro voalohany na ny andro faharoa ao aorian'ny Rosh Chodesh tonga dia manonona ny antsoina hoe Birkat Halevana na ny tsodrano ho an'ny volana. Tsy miandry zany ny amin'ny Alpisod sy ny Moussa Afriki, tsy miandry tapa-bolana zay vao manonona ny antsoina hoe Birkat Halevana fa tonga dia tenonina ilay izy rehefa vita ny Rosh Chodesh na andro voalohany na andro faharoa.